Vahaony andraisanao toroteny mahery zay anova tanteraka ny sainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo faty ahitanao ireo fidorona vavolombelona maro no ny asa mahagagana vahaony nandeha fandefety sy mba miarabantsika rehetra tompoko amin'ny anaran'i Jesosy tafiditra somatsara ao anatin'ity fandarana mahafinaritra ity miarabanao pasteur José Rarson tonga soa eto amin'ity plateau ny amité télévision ity. Ya miarabanao pasteur Tovinarivo Tremarivony miarabantsika zay mpanjoy mpanaraka ity fandarana ity ihany koa na amin'ny fahitalavitra na amina onjam-peo indrindra ihany koa fa ho anao zay manaraka amina tambajotra serasera zany ho tahin'ny tompo sika rehetra ho fantatsika miandalana io moa zany ny votoatin'ny resaka fa aty ampiandohana dia mba te hivavaka ho anao zay mandalo tsy fahasalamana marary na mety manana olana manokana ianao any anatin'ny fona hoany na misy entamavesatra zay tsy voavahanao dia ozy izy ny tenin'i Jesosy manao hoe mankanesa ty amiko ianareo rehetra miasa fatratra sy mavesatra entana fa izao anome anareo fitsarany ny vavaka riavana dia mbola possible mandova zavatra tena amaninaly ny amanetsy ny olona efa nanaovan'Andriamanitra fahagagana nositran'Andriamanitra ary na dia ireo neverina fa tsy mino azy tsy mino fa mpanakina tony fandarantony rehefa tonga eo amin'ny tsy hay atao eo amin'ny teboka tsisy nininina azo ny anoarana intsony dia tsy maintsy mitodika ihany ary ny mahavariana sy ny mahafinaritra dia mandray an'ireny olona reny Andriamanitra koa ety ampiandohana tompoko dia ampanetretena no ivavahana eo anao satria fantatra efa miaino ana ihany koa zao Andriamanitra izao vavakantsika tompoko. Andriamanitra ray eo misaotranao amin'ny anaran'i Jesosy tonga indray ao anatin'ity fampianarana ny tenin'Andriamanitra ity apetrao ambavanay mirahalahy ny teninao dia ny teny fahamarinana ozy mantsy ny teninao Jesosy manao hoe mandefa ny tenina izy mba hanasitrana azy ary ny teninao sy ny toriteny dia fanahy sy fiainana koa misy fiainana ao amin'ny tenin'Andriamanitra manoloana indrindra tompony tsy fahasalamana mahazo an'ireto olonreto misy tena hoe marary arabaky teny marary anatin'ny foany amin'ny loha misy ihany koa tena aretina ara-panahy na aretina any amin'ny saina fa avesarana anaty androana dia mifona aminao satria fantatro fa Andriamanitra mpanasitrany ianao koa amin'ny anaran'i Jesosy tononoko ho anao zay mijery sy miaino anay ny fanasitranana raha azonao atao tompoko ametro tanana faritra marary ianao amin'ny anaran'i Jesosy mandidy any aretina hiala mandidy any fivitosana hivoaka mitsahatra ny miena mandidy ao ireo karazana fanaratsy manarona mitondra fanaintainana any anaty mitondra manindrotsindrona any anatin'ny ilakiboaviana havanana any amin'ny lamosina any teneniko hiala amin'ny anara maherin'i Jesosy mivoaka amin'ny anaran'i Jesosy ireo fanaintainana any anaty vavony any amin'ny tsinay calcul rénal na karazana calcul any anatin'ny foie miala amin'ny anaran'i Jesosy tsy ambinina fa mivoaka amin'ny anaran'i Jesosy miala daoly amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo miala reo aretin'ireo miala reo fikorotanan'ireo miala reo asana devolo reo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra velona mandidy anao ahiala zao de zao mandidy anao hivoaka zao de zao aoka ho sitrany ianao zay mijery aoka ho sitrany ianao zay miaino amin'ny anaran'i Jesosy Kristy atanzao ny olona reraka tompo malala misy reraka ara-tsaina reraka ara-batana reraka ara-panahy noho ny adi-piainana noho ny zavatra misedrainy manokana kanefa zay miandry anao Jehova dia mandroso hery zay miandry anao Jehova tsy mba homenatra sy angaya ko afao reto mpanomponao reto amin'ny anaran'i Jesosy amen. Enary tompoko raha isika ny soratra masina pasteur José Rarson
ao amin'ny Genesis toko 4:12 dia atomboko amin'ny andininy voalohany ny vaky teny amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary Sara ivadiny Abrahama tsy mba niteraka ary izy nanana mpanompo vavy Egyptianina Iagara no anarany ary Sara tamin'ny Abrahama indro efa tsy nanome zanaka Jehova masina ianao mivadia amin'ny mpanompo vaviko angamba azaza amin'ny any aho de ny ekeny Abrahama ny tenin'ny Saray. Ny andiny faefatra dia nivady tamin'ny Agara izy ka nanananaka rahabevavy ary efa hitany fa efa nanananaka izy de nataony toy ny tsinotsinona ny tompo vaviny. Ny andiny 12 no amaranantsika ny vaky teny ary izy ho lehilahy toy ny borikidi ny tanany amely ny olona rehetra ary ny tanany olona rehetra kosa amely azy ary onona eo amin'ny tandrifin'ny ralany izy. Androany moa zany tsika pasteur dia miodidina ao anatin'ny fiaina tokantrano sy ny pozina mahafaty mahazo ny tokantrano rehetra. Hojerentsika ihany koa ny hoe fafinaretana ao anatin'ny fampirafesana sy ny vokadratsy aterany atao anatin'ny baiboly avokoa izany rehetra izany. Teo amin'ny 570 taona ny Abrahama dia voalaza fa tsy mbola nananjanaka izy mivady. Ny tokantrano anankiray moa zany pasteur matomba hoe nikambana ny lehilahy sy vehivavy anankiray de hatrany ampiandohana mihitsy de efa nitsofin'Andriamanitra rano hoe maro farasy dimby mameno ny tany zany hoe ny anambadiana de mba isy taranaka aty aorina. Ny zavatra nitranga nefa ny dia tsy nana taranaka izy mivady. Teo indrindra no nitsiry ny hevitra tsy avy amin'ny Abrahama loatra no nitsiry la hevitra fa avy amin'ny Saravadiny hoe io moa zany rehefa ny ambony fandrinany ny mpivady de misy resaka marobe mivoaka fa anisan'ny resaka mivoaka teto ho an'izy mivady dia ny hoe dada i Abrahama ohatra notarany tsika sindre zao tsika ty mbola tsy miteraka tsika mba manana an'ity vehivavy Egyptianina ty sady mba tsaratsara ihany izy mba toteny ihany tsika eo anatreny mahafinaritra Iagara maninona dada raha ohatra ka alainy sevady io de mba miteraka mba ho zanako a dia ny kely Abrahama le izy zany hoe na i Abrahama zany na Sara de nanao tieny rana fa anambady any Agara mba haka taranaka. Izay zavatra izay nefa pasteur de anisan'ny fandrika lehibe ho an'izy roa. Fandrika satria tany ampiandohana tsy mba izany namorona n'Andriamanitra ny olombelona fa lehilahy ray vehivavy ray. Ary efa naverimberitsika teto zany fampianarana zany hoe rehefa nirongatra ny fampirafesana nirongatra ny fijangajangana rehefa endoza ny tany ozy Andriamanitra tamin'ny andro noa de naringan'Andriamanitra tamin'ny safidrano izao tontolo zao tsy nisy afa-tsy valo sisan'ny olombelona teto niainga tamin'ireo olona valo reo indray ny taranaka vaovao lehilahy efatra vehivavy efatra zany hoe tsy nampiraty ny olona atao anatin'ny samy fiara. Dikan'izay zany na tamin'ny andro ny Adama sy Eva na le taranaka vaovao tamin'ny andro Noa zay taranaka Noa vaozina de tsy mba nankasitrahan'Andriamanitra mihitsy ny fampirafesana. Ary Abrahama sy Sara de nahalalana zay teny zay satria taranaka nofidin'Andriamanitra mihitsy izy mivady reo, taranaka voatsodranin'Andriamanitra hoe aminareo sy ny taranaka reo no hitahina ny firenena rehetra ambony tany. Fa saingy zao eo amin'le elanelana hoe roviana le teny fikasan'Andriamanitra no ho tanteraka dia ry zareo no nanafainganan'izy zay ny fiheverany
hoe tsy maintsy mitady vaolana tsika mba hanamarina nyty tenin'andriamanitra ty fadisokevitra be nefa zany paster hoe tsika no hitady vaolana mba hanamarina ny tenin'andriamanitra andriamanitra afaka manamarina ny teniny de tafatsofoka tao anatin' iro zareo ary rehefa tafatsofoka tao anatin'izay izy a dia ny lalàna ny natiora rehefa misy firaisan'ny lasin'ny vehivavy de misy taranaka foana ao zany ka nafijangajangana raha izy de niditra foana ny teraka foana iagara tam'izay fotoana izay tsy ilay zazany tsy nakasitran'andriamanitra tsy lay taranaka avy taminy fa lay fomba nahazahoana an'le taranaka no tena zavatra ngeza be tena nahapotika an'le fiainan'zareo tateo arina ka eo indrindra pasteur no resantsika hoe ho jerentsika manomboka eto zany ny hoe ny vokadratsy ny fampirafesana ny fafinaretina azo amin'ny fampirafesana ny ireo atao hoe fetraikany tsy eo no eo fa hatramin'ny taranaka arivo mandimby pasteur José Radson. Ya zava-dehibe tokoa pasteur Tovinarivo no ahafahana mahafantatra ny vokadratsy izay ateraky ny fampirafesana hoe anao teo misy ihany koa le izy mety mahaliana ihany hoe fafinaretana ihany keo anatin'lay resaka ary eo no indraindray mety mitondra fadisokevitra pasteur ary be deabe ny tokantrano am'izao fotoana zao tena hoe tafalatsaka ao anatina fanenenana ny sasany nanenina nanangana an'lay tokantrano nanenina nanambady an'le lehilahy na lay vehivavy satria inona ny antony tonga zany le karazana problème fisavoritana sy ny olana mety tsy napozina ihany ko ary ao anatin'lay zavatra mitranga zany ny fanontaniana ka ma pasteur apetraka ao anatin'lay resaka dia satria mety misy olona mantsy pasteur miaino atsika am'izao fotoana zao teny efa tafalatsaka ao anatina le problème maro problème io tena tsy voavaha ary mahaverevitra amin'ny anankiray hoy zany te hoe mety misy olona manenina nefa izy manenina tsy possible ihany ko hoe matahotra ihany izy hoe isara-panambadiana satria ny ankizy mety efa misy 3 efatra sy ny ohatrohatran'izany de ny mety mamaika ny olona zany de hoe ahoana ny torohevitra zany elana ao anatin'le izy ary ahoana ny toromarika satria zay ny mamaika ny olona de ny lay resaka vahaolana zany pasteur Tovoka zay no petrahako amin'ny placen'ny mpiaino zany hoe inona zany ny vahaolana raha teny efa ao anatina fikorotanana ny tokantrano anankiray teny efa anatina fisavoritana ary nanay efa tena tsy hitatsony hoe ahoana no amahana azy satria arak'ilay resaka to ihany hoe mety nisy ny kena fa mety nisy ny resaka fijangajangana mety misy ihany ko ny mety hoe mety miteny ny sasany hoe ka tsy fidiny ihany ko ny eny zavatra mahazo tsy vokatry ny foko ihany ko izy ny sasany de zany rehetrarehetra zany zany pasteur mety hoe mifamaofao ao anatin'izay resaka resantsika zay ya jerentsika moa zany ny tenin'andriamanitra ny andohan'ny ataoko hoe problème teo amin'ny taranaky Abrahama de avy amin'ny Abrahama ihany pasteur inona ny zavatra niseho nampirafy izy na de tsy ny safidiny manokana fa nivadiny nampirositra azy rehefa nampirafy izy de tafalatsaka atao anaty le fampirafesana de raha vo ny mariako tsara fa ny ozona tsy ny devolo ny loharan'ny ozona fa ny loharan'ny ozona de avy amin'ny fandikanany didin'Andriamanitra raha tsy nisy zany fandikanany didin'Andriamanitra dia tsy nisy ny ozona ka teto rehefa nampirafy Abrahama de tafiditra ny ozona pasteur misy ny atao hoe ozo ny fijangajangana misy ny atao hoe ozo ny fampirafesana ary zany no ilaina fantatra foana
fantatra foana tokony hamantatra zany ny tsiraray avy indrindrandrindra tsika tanorana hoe tsika efa manambady hoe inona no miteraka ny fikorotanana, inona no miteraka n'le fisavoritahana, nefa ianao mba miezaka ihany hoe mba hoendry, miezaka mba ho montona, miezaka mba ho ty fa mikorotana ihany. De eo zany tsika no mamantatra n'lay hoe misy sorsa le izy, misy loharano le izy. Raha ohatra zao amaliko an'le teninao teo, i Abrahama nampirafiany Sara tamin'ny alalan'ny Agara, tao amin'ny Isaka rehefa niteraka ny sakany zareo Isaka tsy nampirafy fa tao amin'ny zafikeliny Abrahama na Esau na Jakoba de nampirafy daholo, zany hoe nisy hery miampita, ozona ny apita avy amin'ny Abrahama nakao amin'ny Isaka sy Jakoba, i Esau sy Jakoba azafady, na de atao hoe taranaka voatsodrano ary reo. Ny zavatra nisy koa nefa de ity, i Abrahama de momba ny vadiny tany amin'ny 70 taona zay vao nanananaka. Isaka sy Rebeka zanaky Abrahama 20 taona ny fanambadiana, 70 taona Isaka nanambady tany amin'ny 40 taona vao nazo taranaka izy. De io koa nefa nipita tao amin'ny Rahely vadiny Jakoba, zany hoe ilay loharan'ny osina zany dia misy mifampipitapita ohatran'io, na le tao am'le famombana na le tao am'lay fampirafesana pastera. Ka ireo zavatra ireo amaliko le teninao teo hoe miteraka fikorotanana na le fahamombana na indrindra ihany koa lay fampirafesana. Aiza ny vahaolana voalohany aloha atoritsika dia ny hoe ny manafaka ny ozona de tsy fanafody comprimé na tsindrona, tsy zay mihitsy. Ny manafaka ny ozona dia tsy any amina ody ratsy na ny amina fanompotsyampy. Ny manafaka amin'ny ozona dia tsy any amin'ny université anankiray hoe hianaritsika momba ny fanafana ozona, tsy afaka any ianao, fa lala tokana ihany ary fivavahana tokana ny manafaka ny ozona de ianao manapa-kevitra anatona an' Jesosy. Sisy le Galatiana 3:7-7 Kristina navitra nay tamin'ny ozona lalàna satria tonga voaozona amonjy ana izy. Za manokana pasteur José tonga de resy lahatra hoe raha vao zay ny eo an-tsain'ny olona hoe anafaka anatona an' Jesosy tsy maintsy afaka. Fa izao anefa misy be deabe ray olona efa afaka fa miverina indray izy avy eo, miverina le izy moa ave miverina le ozona. Raha ny marina pasteur tsy tokony miverina intsony, fa eo am'ilay hoe fitahirizana an'le fanafahana na le fahafahana no tsy hain'ny olona, eo no mila mianatra. Mila mianatra ianao sitrapon'Andriamanitra, fa mila mianatra koa ianao fahendrena amin'ny maha olona mihitsy. Misy dingana, tsy maintsy ananana le fahendrena. Tsy hoe afaka ianao toka-panompon'Andriamanitra dia lasa karazan'ny olona tsy malala fomba. Ohatra andao aka ohatra anankiray tsika ohatra hoe vehivavy hoe lamina zany le tokantrano, de lasa le vehivavy lasa tsy de malala fomba loatra, tsy tia midio, tsy tia manambomboatra vatana fa misavoritaka, tsy mivaky loha hoe hatramin'ny nanompony amin'ny tompo de misavoritaka, dino manasa loha de miparitaka ny angadrano, de nefa le rangah mivoaka ny trano mahita tovovavy kely tsara tarehy, mahita fitia any ambadika any. Fa ilaina kolokoloana lay fitiavana pasteur hoe ianao vehivavy na ianao lehilahy tokony tia ny vadinao io. Tena ilaina pasteur, ilaina pasteur José Rarson zany atao hoe tambitamby za maha lehilahy de mila tambitamby ny vehivavy mila an'izany. Ilaina ny orokoroko ilaina ny bijou, ilaina ny câlin na any am'le tsy hitan'ny olona azy, any am'le tsy hitan'ny olona de atao foana izy pasteur. Zany anisan'ny fikolokoloana ny fitiavana io, fa ohatra tsy mahita an'izany ny vadinao na tapaka aza le ozona de misy zavatra vaovao ndray miditra andreo pasteur, mety any ivelany izy misy vehivavy manao hoe ahoana lesy misy sady midonaka le ranomanitra kely mateo ty kely anina kely, lasa ny any iny pasteur.
de ka eo zany le ataoko le teneko hoe fahendrena maolona zay zavatra zay ilainao mba misasa ilainao mba manao metimety na de ao anatin'ny tokantrano aza mba mioko volo mba manasa tarety tsara ny mba manao ohatrany hoe mba metimety zany paster mba mateiza zany e zay zany anisan'ny zavatra anakiray ohatran'zany ko tsika lehilahy tady foana fa tsika koa ny misy mandrangirangy mihitsy anaovan'ny vehivavy azy satria tsika masika tsika lasa mipetraka ho tale généraly ohatrano ho directeur na ohatrany hoe ny fiveratsika ndraindray ohatrany miompy biby fiompytsika reo zanakytsika manome sakafo de mataovy ny devoir ndana matory amboary tsara io lamby io amboary tony de miforotra le akizy ohatrany hoe miompy biby fiompy izy zany io ny hanina io ny goûter inona ny tsy voaloha de samy miala zany ohatrany tsy zany atao hoe miompy biby fiompy fampitahorana de lasa hoe orinasa le tokantrano de le lehilahy matory atokantrano matory ohatrany hoe matory any amin'ny hôtely de mivoaka ndray maraina enina moa no fiainana am'zany ka nao atao ary le vavaka fanapahana ozona pasteur le ozona tapaka fa le zavatra tsy manjary ny antony satria tsy manana ilay atao hoe fahendrena ka miara-miasa ny asan'ny fanahy masina ny anaran'i Jesosy Kristy sy ilay fahendrena mba hitahirizana ilay fanafahana anisan'zany moa zany dia ny hoe mianatra tsikelikely ianao sitrapon'Andriamanitra mianatra tsikelikely de amin'ny fianaranao sitrapon'Andriamanitra de mitora fanafahana ho anao zay zavatra zay pasteur José manomboka mazava izay resak'izay pasteur zavatra voalohany takotra tao anatin'ilay fanazavana nentinao teo zany rehefa misy karazana fisaviritahana na ozona moa zany ny lazanao azy teo pasteur eo anivon'ny tokantrano vokatry ny hoe araky nazavainao teo ihany lay ny laniny olona tamin'ilay drafitr'Andriamanitra na lay sitrapon'Andriamanitra de lasa tonga ho azy zany le karazana ozona araky nefa nazavainao teo zany pasteur fa ny faharoa ihany koa de misy le atao hoe faiza-miaina na ny savoir vivre moa zany no ilazana azy rehefa tsy hainy olona ihany ko zany miaina zany na ny lehilahy na ny vehivavy ao anatiny tokantrano satria miresaka tokantrano tsika de tonga ihany ko zany reo karazana olana ary mety hitarika any amin'ny fisarahana mihitsy aza rehefa tena tafiditra lalina zany le izy fa isan'ny zavatra anakiray tsapako ihany koa zany pasteur ny hoe rehefa tsy ao amin'Andriamanitra rehefa tsy mifamatitra amin'Andriamanitra zany lay tokantrano dia tafiditra ihany koa lay karazana problème na resaka fanahy mihitsy zany tafiditra ao anatin'izay zavatra izay de itsika zany de manazava foana eto hoe rehefa fanahy no tafiditra eo amin'ny problème ny olona anakiray efa nazavaintsika ombenimbeny tety foana zay ary zany no antony hijoroantsika mpanompon'Andriamanitra pasteur ary ny antony hijoroan'ny fiangonana moa zany de hitondra vavaka fanafahana na hoe délivrance ho amin'ny isa ambatan'olona zany de zany no hoe tsy mijanona fotsiny amina resaka fandarana tahaka an'izao moa zany ny resakitsika eto pasteur fa tena hoe mitona ny olontsika indrindraindrindra fa ianao zay victime ao anatin'ny resaka eto hoe misy fikorotanana eo tokantranonao na misy olana tsy mety voavanao de ny fanafody voalohany indrindra ary ny fandresendahatra sy ny fanapa-kevitra tokony ho raisinao zany voalohany indrindra araky nefa nentinao teo pasteur de ny fanapa-kevitra anatona an' Jesosy hiatoraka amin'Andriamanitra de ao moa zany misy ny araky ny tenanao teo fa misy karazana fampianarana zavatra maromaro pitsopitsony zavatra maromaro izay tsy maintsy fantatritsika ianaratsika ara-baiboly de tokony lamina zany ny olana rehetra zay misy eo amin'ny fiainantsika izany pasteur raha vao misy lay hoe ozona ka mahafantatra ianao zay manaraka an'ity fandarana ity fa avy any amin'ny ray aman-dreny niteraka anao no mepita io zavatra io de tokony manatona an' Jesosy ianao manatona mpanompon'Andriamanitra satria arak'izay teninao zay
lasa mivadika asana fanala izy io fanahy io a tsy maintsy ny fanan'Andriamanitra no manafaka an'izy io ny fanan'Andriamanitra reny ihany tsy tena hoe fanafody fa raha tsy ao amin'Andriamanitra lesy pasteur tsy ho afaka matoa zay rehavana mampianatra an'izany eto dia hitanay ny herin'Andriamanitra miasa isan'andro isan'andro tsapanay ny zava-mahagaga ataon'ny tompo amin'ireny olona voafatotra potika ny tokantranony averin'Andriamanitra amin'ny laoniny rava ny fiainam-pitiavany averin'Andriamanitra amin'ny laoniny betsaka nefa averin'Andriamanitra misy any moa zany tsy afaka iny isy Andriamanitra ny mahalala fa amin'ny ankapobeny zany rehefa manaraka n'ilay toromarika sy torolalana tao eto dia misy zay fanafana izay izy io pasteur zany raha izarakely fanandramana zany expérience ny vitsivitsy hoe inona ny famantarana fa misy faravana ao anatin'ny tokantran'ny olona anankiray na mbola mitsangana azy reto no karazana famantarana symptôme zay tokony mampamalimalina ny olona zany ohatra manomboka ianao misy manindronindrona zao eo amin'ny ilakibo ao misy zavatra manindro amin'ny ilakibo dia io zavatra ao amin'ny ilakibo rehefa délivrena zany hoe ivavahana le olona dia mahagaga fa misy fietsehana asana devoly mahavarina le izy hoe inona ny ifandraisan'izany dia ny olona matetika misy an'izy io a tsy mahita fitira vehivavy zany misy an'io dia tsy mba mahita fitio anatrehan'ny vadana ray zay faharoa famantarana faharoa dia hoe ireny fanahy miara-matory aminao amin'ny alina nometsika anarana mola izy na tsy ao anaty baiboly za hoe fanahy manambady satria manambady an'le olona le izy dia rehefa io no mitoetra ao anatin'ny olona dia ao anatiny eo ilay ozon'ny farava-piainana farava-tokantrano ola nara-pitiavana mihitsy tsara mariana tsara zay famantarana fahatelo dia izao ny vadinao mizara fitiavana aminao fa ianao kizitina tsy manam-pifaliana fa manam-paniriana te hisaraka ihany nefa vao misaraka kely ohatra hoe manao mission vadinao na mandeha mivarotra fotsiny dia malahelo ianao fa rehefa mahita ny vadinao io anao dia sanatry ohatrany mahita biby famantarana grave be zay ary raha ny olona ny tratran'io dia zay le tenako hoe misy an'ilay ozony fisaraha-panambadiana ao anatin'ny pasteur dia iny moa efa torolalana nomenantsika teo hoe raha toy ianao zany ka tratran'izay zavatra zay a dia ampianarina amin'ny baiboly ianao ampianarina sitrapon'Andriamanitra ianao dia ataony vavaka délivrance ambana afaka anao ary misy amintsika indray rehefa afaka dia miverina le izy dia averiko tsara le torolalana teo hoe mila mianatra ny fahendrena mianatra manaja vady mianatra manaja olona zany eny eny mahatonga ny apôstôly Paoly nampianatra zay lehilahy fenon'ny fanahy masina manao hoe ianareo lehilahy tiavany vadinareo ianareo vehivavy manikeny vadinareo araka izay mety atao ao amin'ny tompo inona ny hevitra zany teny zany pasteur nanoratra pely Paoly tsy ho an'ny olona jentilisa tamin'ny fotoana io fa ireo olonafaka no nampianariny ka matoa izy nampianatra olonafaka dia izao misy lehilahy tsy tia ny vadiny misy vehivavy tsy manaiky ny vadiny dia io no miteraka fikorotanany iray ary na i Paoly aza mety sahirana mihitsy zay ka mba mety antony anankiray hoe matonga ny Paoly tsy nanambady satria mijery le fahasahiranana izy hoe raha tojan'izao izy moa ny androsony ny asan'Andriamanitra dia anisany nampianatra izy ny hoe zao ny firafitry ty tokantrano ty dia raha manaraka an'izay tsindry mandrin'Andriamanitra nampitonain'Andriamanitra ny Paoly zay tsika dia milamina io resaka tokantrano io a izany zavatra anankiray farany melohan'ny amara-paranantsika azy hoe inona ihany koa no zavatra mampilamina ny tokantrano amaky andala teny ankiray pasteur tianao amaranantsika azy ato amin'ny Tesalonianina faharoa toko fahatelo ny andininy fafolo manao hoe fa fonombola teo aminareo ihany aza izahay dia nandidy anareo hoe raha misy tsy mety miasa aoko izy
aoka tsy hinana izy fa rena efa misy ny sasany eo aminareo tsy mitoetra tsara ka tsy miasa akory fa mivezivezy foana miraharaha ny an'olona de ato amin'ny bokyny Timoty ato amin'ny bokyny Timoty paskely a Timoty voalohany toko 5:9 manao hoe fa raha misy tsy mamelona ny azy indrindra fa ny ankohonany de efa nandany finoana izy ka raha tsy nono tsy mino azy ity zany pasteur sady miresaka lehilahy no miresaka vehivavy zany hoe inona no andraikitry ny lehilahy ny andraikitry ny lehilahy de mazava be hoe mamelona ny ankohonany raha misy tsy mety miasa aoka izy tsy hinana raha misy tsy mamelona ny azy indrindra fa ny ankohonany de efa nandany finoana izy ka raha tsy nono tsy mino azy midikan'izay ny fanahintsika de voky ny tenin'Andriamanitra voky ny vavaka fa nonofontsika mila mihinan-kanina ary ny vady aman-jana koa tsy hoe vokisanao vavaka fotsiny eo de voky fa tsokevitra be zay pasteur misy mantsipino mpanompon'Andriamanitra tena mahery mivavaka be tena mahery maminany miteny amin'ny teny tsy fantatra tena mirehitra fanomponan'ny tompo fa tsisy sakafo ohatrano de ina vokany tenenin'ilay vehivavy ratsy izy hoe lehilahy moky anao vavaka ny tsara velatsy de inona lasa manozona kolaka sisa le lehilahy manozona kolaka manao eny ho hitantsika eo ihany amin'ny andro farany zany hoe lehilahy mohaka zany de any amin'ny fanamasina no miala vokina manao fanamasina no hitanao ny fitsaratsarany asa anao nefa misy lehilahy tsy mamelona ny ankohonany tsy mamelona ny ankohonany zany hoe itsika tsy hoe ao amin'ny tompo de tsy tokony hiasa ianao mamelona ny ankohonanao fa mila ianao mamelona ny ankohonanao inona ny hoanin'ireo ireo ary pasteur tsy vokina hoe tsy azonao hoe tineny amin'ny vulga mpanao pneu reny de hoe ameo rivotra 3 kilao ty zanako ty le faralahy ataovy ray sasany ny amadama ataovy 7 kilao voky tsara izy tsy zany mila mihinan-kanina reo pasteur ary vokatry lay hoe tsy fisina lava ao tokantrano satria lay lehilahy mivavaka be fen'ny fanamasina de lazaiko aminao na fen'ny fanamasina reo tsisy sanina hoanina mikorotana foany pasteur natapakaza ny ozina mikorotana io tompoko mikorotana io natapakaza ny ozina ohatr'izay koa ny vehivavy misy lay vehivavy efa tapaka koa le ozina de lay lehilahy ray reraka avy miasa fa le ao an-trano pasteur mikorotana ambony ambany ny lambam-pandrina le vehivavy tsy mahavoabata ny tokotany tsy mifafa ny sakafo be sira be may foana le raha matoa tezitezy pona tsy fantatra eo manino izy amin'io mandoalika ao an-trano eo mivavaka de miditra valy le rangahy tonga de tezitra be maninona ianao zao vao modiny trano zao kitakita be mihitsy de reny le tsy mamelona tsara ny ankohonany ko le vehivavy manao an'ireny ary reny mahita problema amin'ny ranomaso reny rehefa hitaka tsahany le lehilahy satria le ozina tapaka tsy misy tsony fa le fahendrena tsy misy pasteur ka tsy haiko na manana tsindro-be farany ianao milohany amaraparanatsika fa amin'ny akapobeny zany ohatr'izay ny firafitra io zavatra io pasteur misy ny ozina fa misy ihany koa ny tsy fahendrena ya lizy moa zany mbola ho lafy ty resaky ty pasteur fahitako azy dia misy pitsopitsony maromaro zay ilaina fantatra ary lizy tsy hoe fantatra fotsiny zany fa misy andraikitra lehibe na ho amin'ny lehilahy na ho amin'ny vehivavy marafitra ao anatin'izay tokantrano resantsika zay zany pasteur ary zay no mahazava-dehibe manaraka nytony fandarany tony ianao tena liny ianao satria indraindray hoy ny baiboly manao hoe atao oana ny fahay raha tsy misy mampianatra le izy eo ihany le hoe misy toetratsika na misy karakteratsika indraindray mety hoe sarotra ihany koa miala amin'ireny ndraindray fa reny zany lay hoe rehefa tena ao am' jesosy ianao de raha misy olona omy kristy io ny soratra masina dia lasa olom-baovao izy fa ankilan'izany koa misy lay zavatra ndresana teo hoe resaka tontolona fanasina sisa dia mety hoe miteraka izay zavatra ndresana teo zay zany ka manentana ihany azy zany pasteur eto hoe ianao zany raha nakasika anao zay fampianaran'izay de ny tsara indrindra dia mila tena hoe resy lahatra nony am' jesosy aloha ianao
azany hoe ozy anao hoe tena za aloha tsy mahay mandefitra mivadiko zany za tsy mahay mifampiresaka mivadiko zany ndra misy tena misy zavatra oatra zany pasteur nandrandray misy lehilahy tena milaza ny ty teny ty mihitsy hoe zany ray de tsy manaiky andefitra manoloana ny vadiko zany fa tsy maintsy dreseko tsy maintsy zany tena lohany aby sy ny sisa de zany aza de miditra am'izay loatra aloha zany fa raha mba matsiaro eny ianao hoe ianao ne mety hoe miteny manana mokondro fa ianao misy karazana fijaliana anaty ihany any anatinao any dia iny lay ilana lay fanan'andriamanitra tonga ao anatinao na lay fanolora tena anao amin'ny tompo de tokony ilama ny toyny zavatra rehetra ohatra zay ngamba pasteur fa dia amarana azy tanteraka ianao zay ny fotoanatsika fatoizantsika indray raha sitrapon'andriamanitra amin'ny fotoana mapety azy io resaka io hoe loharano ny faharavampiainana faharavana tokantrano inona ny vokatra sy fafinaretana azo avy amin'ny fampirafesana sy ny vokadratsy hoentiny pasteur satria matony olona mampirafy misy vokatra tsara ary matony misy ihany ko ny potika de misy vokadratsy ka lanjaitsy eo ambony mizana l izy de anjara ny olona manapa-kevitra hotahin'andriamanitra mahereza tompoko veloma tompoko vahaony olo andraisanao toroteny mahery anova tanteraka ny sainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo ahitanao ireo fidorona vavolombelona maro no ny asa mahagatana vahaony olo nandeha fandefety sy mba